Vaovao mampalahelo avy any Dubai any am'izao fotoana izao maty tamin'iny andron'io omaly iny Rartina Marie Roland izay mpiasa malagasy monina sy mipetraka tany Dubai tany. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza adino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampindrila moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny vaovao mampalahelo no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Maro ary tsy vitsy ireo tanora malagasy izay miala tanindrazana midodododo mandeha mila ravinahitra any ampitan-dranomasina any noho ny fahasahiranana izay iainan'ny voaka malagasy sy noho ny fahasahiranana izay iainan'ireo ray aman-dreny sy ny tsy fananan'asa ao Madagasikara ao no antony mahatonga an'izany rehetra izany. Raha ny tokony hoe izy dia tokony ho maro ny asa izay ho an'ny tanora ao Madagasikara ao. Fa matetika ny asa ao Madagasikara ao dia kely ny karama hanika lasa fandaniam-potoana fotsiny izay asa izay raha ao Madagasikara ao noho ireo mpampiasa izay azo lazaina hoe manambaka ireo madinika amin'ny lafin'ny karama izay. Na ny tovovavy zany na ny tovolahy dia tafiditra ao anatin'izay hoe ndeha hila ravinahitra any ivelan'ny Madagasikara izay avokoa raha vantany vao mahavoango mbola kely hanaovana fikarakarana ny taratasy isan-karazany mba ahafahana misitraka an'izay fandehanana miasa ivelan'ny Madagasikara izay. Matetika ny antony tena mahatonga an'io rehetra io dia noho ny rafitra misy izay ao Madagasikara ao no anton'izany rehetra izany. Ny fiainam-bahoaka tsy zarizary ny vidim-piainana miakatra nefa ny tanora mba manana ny nofinofiny amin'izay hoe mba te hoanana ho avy mamiratra izay hanika lasa miala Madagasikara satria raha mipetraka ao Madagasikara am'izao dia tsy ahitana mangirana ao anatin'izay mba hanatanteraka ny nofinofy izay raha tsy ohatra ka hoe manana ireo ray aman-dreny izay manana enti-manana mba ahafahana mahazo vola be izay hoentina hanangana orinasa sy ny maro hafa izay. Na ny mpandraha raha madinika izany na ny mpandraha raha lehibe dia mandalo fahasahiranana avokoa ao Madagasikara ao noho izay rafitra izay tena lasa mitanila izay misy ao Madagasikara efa hatramin'ny ela ka mandraky tiny androany. Na ireo navita fianarana izany na ireo tsy de nandrafiry dia tafiditra ao anatin'izay fahasahiranana mitady asa izay avokoa raha ho an'ny Madagasikara no asiana resaka. Tena mampalahelo io zava-misy ao Madagasikara io nefa akory moa atao izay no zava-misy iainan'ny tanora malagasy izay andraindraina sy ho avy ny firenena nefa dia miaina ao anatin'izay fahantrana lalina izay. Efa tsy misy intsony izany hoe fianakaviana moyenne izany amin'izao fotoana izao fa na ianao manan-karena be na ianao fady ranovana fa tsy misy ny eo salantsalany izany intsony amin'izao ankehitriny izao. Ny vola izay tadiavinao ao anatin'ny ray volana dia tsy ampy anao hoanina ao anatin'ny ray volana ihany koa hanika lasa bokan-trosa ny farany satria lasa mitrosa lava noho izay tsy fahampiny karama izay. Ka manomboka eo dia manapa-kevitra ireo tanora na ny lahy izany na ny vavy fa hiala Madagasikara isintaka kely ndeha hitady ravinahitra any ampitan-dranomasina any. Tsara ny resaka ny fialana eo anivon'ny fianakaviana noho izay hoe fandehanana hitady ravinahitra any ivelan'ny Madagasikara izay. Na ny amin'ny tany arabo izany na ny Maorisy na amin'ireo nosy manodidina sy any amin'ireo firenenkafa dia ahitana ny tanora malagasy marobe izay aman'andrivony sy aman'alina izay mivoaka ny Madagasikara isan-taona izao noho izay fitadiavam-bola sy mba te hoanan-karena mba hitovy amin'ny hafa izay no antony izany rehetra izany. Mampalahelo izy ireo satria miaritra ny mangidy sy miaritra ny mafy any an-tanin'olona any satria mba te hanana an'izay ho avy mamiratra izay. Ary maro amin'ireo tanora no milaza mihitsiny fa aleo mijaly any an-tanin'olona toy izay mijaly ao Madagasikara satria ny mijaly an-tanin'olona dia mbola mandray karama azo lazaina hoe ambony sy mba afaka miaina milamina rehefa tonga any Madagasikara any.
ka leo miafiafy kely sy mijalijaly kely voarôla izay mihitsy no voalazan'ireo tanora ireo ao anatin'izany rehetra izany. Fa raha ny mijaly ao Madagasikara mantsy dia tena mijaly tokoa satria na ny vola aza dia tsy hita ao anatin'izay karama efa kely nefa ny vidim-piainana midangana tsy misy toazy ary miakatra isan'andro foana izany vidim-piainana izany. Tsy vitsy amin'ireo tanora izay mandeha mila ravinahitra no mamoy ny ainy ao anatin'izay fitediavana mahaleo maniraka izay. Raintsika ohatra amin'izany zao ity tanora malagasy izay tena mbola ao anatin'ny fahatanorana tanteraka ity andriambavilanitra tsara tarehy kely izay nila ravinahitra tao Dubai izay fantatra amin'izao fa Nodimandry. Raharitina Marie Roland no anarany izay mpiasa malagasy Nodimandry any Dubai noho ny fahatairana nahazo azy ka niteraka tamin'ny fahatapahany lalandra. Ny diaspora malagasy ao Dubai no nampahafantatra izany teo amin'ny pejiny nilaza fa mbola ao amin'ny Morgan Police ny razana amin'izao fotoana izao ary mankahery ny ankonany sy ny fianakaviana amin'izay fahalasana n'ity havana mantsakaiza ity ary ho an'ireo rehetra izay malala tanana dia nandefa laharana moa izy ireo mba hafahana mifanampy ao anatin'izay fititsim-bahetra mba ho ampidina ny razana any amin'ny fianakaviana izay an'ity razany itomboko vavy kely izay nila ravinahitra tany Dubai nefa dia nindosy ny fahafatesana izao. Tena mampalahelo ny zava-misy satria ndeha ila ravinahitra no nialanan'ny fianakaviana nefa dia faty no entina avy any tena ontsa tanteraka ny fo vahotra ny lela manoloana an'izay fahalasana ity havana mantsakaiza ary malagasy mitovy amin'ny tena ity izay maty tany an-tanin'olona tany tao anatin'izay filana ravinahitra mba maniry ny tsara sy mba tia-haniry an'izay hoe hoanana havo mamiratra tao anatin'izany rehetra izany nefa izay moa nilahatra avy ao ambony dia tsy misy afa manoatra isika fa tsy maintsy manaika rehefa izay ny fandaharan'Andriamanitra. Ka dia mankahery ny fianakaviana manamanjo amin'izao fahalasana n'ity tovovavy izay tena mbola ao anatin'ny fahatanorana tanteraka ity aingany ho tsara levenana sy ho tonga ny an-tanin-drazana ny razana ary aza misosoka alahelo intsony. Fa ho an'ireo rehetra izay mila ravinahitra ampitan-dranomasina kosa amin'izao fotoana izao dia mankahery anareo reny ary ho lava velona ianareo reny sy ahita izay irina ao anatin'izay filana ravinahitra an-tanin'olona izay aingany Andriamanitra ny hombantsika mianakavy ao anatin'izay filana ravinahitra an-tanin'olona izay ary aingany koa mba ahitampahombiazana izany rehetra izany fa tsy ny zavatra ratsy akory sanatria no handehanana hody any an-tanin-drazana any ao anatin'izay fitadiavam-bola sy fitadiavana ny mangirana izay ka aingany mba ho reharehan'ny fianakaviana ao anatin'izay rehetra izay ary ahazo ny soa sy ny maiva ao anatin'izay fitediavana mahaleo maniraka izay no masaka azona rosy tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.